Satria efa tonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra andaontsika hitsangana. Teneno an' Jesosy aloha ny etaetanao. Ahitsahany daholo ny vovoka sy tsy metimety rehetra eo amin'ny fiainanao. Teneny Jesosy mangetahetanao aho. Teneny Jesosy tena milanao aho. Izay zavatra tsy mety rehetrarehetra tonga dia ahitsahany daholo. Ataovy tena madio eo anatrehan'Andriamanitra ianao alohan'ny hatongavana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza mitsangana eo am-pandriana zany tsy tafahomona amin'Andriamanitra. Aza tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany andry zavatra. Tonga avy eto madio. Atao vitan'Andriamanitra fotsiny ny fahadiovanao. Raisondrahan Jesosy. Misy ten'Andriamanitra zay hoe ny fahamarinantsika dia tahaka ny lamba miosondrà. Andao hiditra ao amin'ny rahan Jesosy. Jesosy diovy ahako. Ataovy zany vavaka izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Raisinay ny ranao amin'izao fotoan'izao. Misaotra Jesosy fa efa misy teny vonona napetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao. Misaotra Jesosy fa tena dodina loatra ianao ampandroso sy ampandeha ny fiainam-panahinay kanefa tsy afaka mandingana ny safidinay ianao. Androany Jesosy dia omeko anao ny safidiko. Androany Jesosy dia omeko anao ny momba ray manontolo. Androany Jesosy dia raisiko ny ranao anadio ny momba, anadio anay tsirairay avy, ahatonga ny teninao ho zato isan-jato, hitondra vokatra tsy azo lavina eo amin'ny fiainanay eto amin'ny asa fanompoana ary isy fiantraikany eto Madagasikara ary manerana an'izao tontolo izao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mitenena fa vonona hiaino anao zahay. Amen. Amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Fanomiaram-batsika tsirairay avy indray latsinainy vaovao ty. Latsinainy ataoko hoe maraina vaovao koa ny tsirairay avy dia raiso tombony ty fotoanandroany ty ahafahantsika manovo indray dia mandroso mianatra koa anatin'izany dia marina mihitsy ilay nitenen'ny pasteur Sandratra teo hoe isan'andro tsika dia mila mitiravy le sekoly ny toetra dia andao toizantsika vetivety le vavaka anomana ny fotsika hatrany anoy ary tena hoe ametraka an'i Jesosy ho mpanapaka eto amin'ity fotoana ity. Asandrata raha vavaka ao raha eo misaotra fa ndreto indray zahay afaka miaraka mivavaka eto, afaka mifampitatana mihitsy ny arany ray, afaka miaraka mianatra dia raisinay tena hoe opportunité ny fotoanandroany tsy misy ohatran'ity nomaly efa lasa fa ny androany nomenao anay tsirairay avy reto ahafahanay mideranao ray ahafahanay manompo anao ahafahanay mihaino ny teninao dia tsy mihaino fotsiny ihany fa mandray ny teny avy aminao mampiatra an'izany eo amin'ny fiainanay isan'andro dia reto Jesosy ny fonay atambatra anankiray manolotra zany eo ampelantananao anjakanao ary tena hoe ho tany lonaka aniriny teninao. Mankasitraka fa Andriamanitra tsara ianao amin'ny anaranao novaka izany vavaka izany sika rehetra na hoe amen. Manasa antsika hipetraka. Ozy izy atao hoe andro vaovao ty omeny Jesosy atsika dia miaraka mianatra, miaraka mandresy ihany koa satria tadidio fa amina fiainana Kristianina dia misy combat tsika isan'andro. Plus zany ianao mandroso dia plus ny combat-nao koa miakatra arak'izay. Dia ny fanantenantsika manana ny Jesosy Kristy tsika miaraka amintsika isan'andro, miatrika ny zavatra rehetra, manao ny zavatra rehetra misy an'i Jesosy. Dia ny lohateny androany dia nampitondraina natao hoe tena Kristianina marina sy maneho an'i Kristy ve tsika isan'andro eo amin'ny fiainanao andavanandro. Inona aloha zany atao hoe Kristianina? Tsy hoe valiana zany fa mety afaka mamaly alizany sainany nareo satria fantatra hoe matony ny olona anankiray nandray an'i Jesosy dia fantany hoe iza ny tompony, iza no mpanapaka eo amin'ny fiainany, iza no mpanapaka eo amin'ny fony isan'andro. Dia ozy izy atao hoe inona zany atao hoe Kristianina zany aminao
afaka mamaly moramora any zany nareo hoe zany kristiana zany mety ho zao mety ho tsy haiko. Alohan'ny resantsika ny momba an'izay dia misy karazana information kely ho zaraiko. Misy statistique navoakan'ny ONU dia ohatran'izao ilay izy hoe ny nombre ny population antsika maneran-tany zany dia manodidina ny 8 milliards eo. 8 milliards zany amin'izao. Tamin'ny 2002 zany ilay izy fa miandry an'ilay manaraka indray fa en général ilay izy 8 milliards. Dia ao anatin'izay 8 milliards zay 2 milliards 546 ny atao hoe kristianina. Ohatrany hoe izay zany le nombre hoe pratiquant hoe kristianina. Dia rehefa ataonao ny calcul tsotsotra dia rehefa ataony soustraction hoe 8 milliards moins 2 milliards 546 dia manome an'ilay hoe 5 milliards 454 000 no isan'ny considérena hoe tsy kristianina zany. Dia ao anatin'izany tsy teny be dia be hoe ary tsy afaka niteny koa hoe reo ambony reo hoe zany le ho very sa tsy mahazo manao an'izay fa iny mbola resakafa mihitsiny ary tsy dirantsika aloha iny androany. Dia ozy izy ateo hoe 2 milliards 546 000 no isan'ny nombre ny considérena hoe kristianina maneran-tany. Petraka amin'izay le fanontaniana hoe firy amin'ireo no manao ny tena hoe kristianina marina sy manao ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro. Tena hoe maneho an'Andriamanitra zany amin'ny fiainana isan'andro. Tsika zany ao anatin'ilay hoe maneho an'izay hoe tsika isan'andro samy manahoana. Andray tenin'Andriamanitra anankiray tsika ao amin'ny Isaia 43:21. Isaia toko fa 3:7-2:20. Teny efa haitsika daholo io ary kristianina indrindrandrindra mahay an'io tsara mihitsiny. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao olona noforoniko ahy izao no anambara ny fiderana ahy. Ala-bazy zany Andriamanitra namorona antsika anambara fiderana azy. Iverina kely amin'ny testamenta taloha. Andriamanitra tamin'ny namorona an'izao tontolo izao ny olombelona no farany foroniny ary tamin'ny andro fahaenina ilay izy. Histoire efa fantatsika zany ao amin'ny Genesisy. Dia le Genesisy toko voalohany 9:20 hvkl-mission sotra tompoko. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika ary nitarehantsika. Dia atreo ihany aloha dia avy eo tohizako io rehefa avy eo. Io tenin'Andriamanitra io tena manam-pirofo fa hoe voalohany aloha olona miavaka tsika satria nataony mitovy amin'ny endriny. Nataony tsisy tahaka anazy zany. Ohatran'ilay hira ilay hoe ina moa? Olona miavaka ianao. Ie. Dia tena effectivement tena olona miavaka tsika. Fa ohatran'izao ilay toy an'ilay izy hoe Andriamanitra namorona antsika zany irefléter ny imaginy isan'andro. Irefléter ny imaginy zany hoe irefléter ny toetrany fa ety an-tany. Satria izay ilay olombelona. Izay zany namorona an'Andriamanitra antsika. Ny antony namoronana antsika aneho ny toetrany. Dia hiditra amin'ilay hoe Isaia 43:21 amin'izay le teo ilay hoe izao olona noforoniko ahy izao no anambara fiderana ahy. Io verset io maneho fa base ny aingan'Andriamanitra mihitsiny dia tena hoe namorona ny olona. Tsy hoe nanaonao foana izy. Tsy hoe miinspiraka kely dia ataoko an'izao ty dia izao. Satria effectivement ilay izy namorona zavatra hafa koa izy. Biby, zava-boary maromaro ankoatra ny olombelona. Fa ny olombelona ihany nataony tahaka anazy. Effectivement tena izay mihitsy ilay izy dia nanaitra be anahy ilay izy. Hoy izy hoe tena sarobidy be kay tsika olombelona.
dia ao amin'ilay tapany by amin'ilay ino izy ity Genesis toko voalohany 26 a no hoe tsy hoe ny fironon'Andriamanitra fotsiny tsika anjaka ety tany amin'ny hazandrano amin'ny biby fiompy amin'ny voromanidina fa tena tao am-pon'Andriamanitra no hoe anambarany fiderana azy tsika isan'andro ya dia tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely raha misy aloha olona tena hoe navoa indrindra sy hoe nahita indrindra ny fiasan'Andriamanitra dia ny zanak'Israely tena nahita hoe ahoana zany Andriamanitra mamorona, ahoana zany Andriamanitra manao ny zavatra tsy misy. Eritreretina hoe zany hoe vato kapoana dia mamoaka rano ohatran'ny hoe zavatra tsy ho takatritsika hoe ahoana ny fandehan'izany. Misy koa ny hoe any tany efitra ianao Jesosy manome anao ny zavatra ilainao dia tao anatin'izany nefany tsy nampijoro an'i Israely zany hoe izay hifikitra amin'Andriamanitra fa imenimenina foana amin'ny fotoana rehetra. Menimenina izy zany dia hoe alohanay ihany tany Egypta sy ny sisa ohatrohatr'izany dia ohatran'ny hoe misy frazy ndraindray sao dia hafahafa ny anonareo hoe fa mety hoe izay malaza an'ilay izy ohatran'ny hoe fa préven'Andriamanitra ve ianao dia mbola zao ihany ny ataonao ohatran'ny hoe izay ilay izy nilazako an'ilay izy maneho an'ilay izy exact. Dia tamin'io tantaran'ny zanak'Israely io ohatran'ny natsapa mihitsy hoe teo zany nahitako mety misy olona koa hafahafa ny aninony an'ity fa effectivement misy zavatra tiany Jesosy, misy zavatra tian'Andriamanitra mihitsy ho fantatra teo amin'ny maha-olombelona ny olombelona. Tamin'io tantaran'ny zanak'Israely io Andriamanitra tena mipetraka teo amin'ilay plasy tsy micomprendre ny maha-olombelona ny olombelona. Rasy fa ho aza vaiko ilay izy avy eo fa za koa tamina voaray ilay izy dia ohatran'ny hafahafa be ahoana koa zany Andriamanitra tsy micomprendre ny olombelona zany ohatran'izao ilay izy. Ozy izy tamin'ny voaloha hoe isika rehefa ny fironon'Andriamanitra dia natao irefletehan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra maneho ny toetrany zany. Dia lasa ny tombo anankiray tamin'ny voalohany zany ny toetran'Andriamanitra ihany nataony tao amintsika zay tsisy akoatran'izay. Nisy laps de temps amin'izay nanota ny olombelona teo amin'ny Adama sy Eva. Ny ampy anankiray zany ny toetran'ny olona lasa hoe nisy toetra tsara dia nisy toetra ratsy. Dia tao anatin'izany ilay tantaran'ny Adama sy Eva hoe Eva no nihinana an'ilay paoma voalohany dia avy eo nomeny Adama. Dia rehefa nanontany Andriamanitra dia niteny izy hoe dia namaly Eva nanao hoe nimena rana no namitaka. Dia avy eo Adama koa rehefa nanontaniana dia hoe io vady nomenao io no ohatran'ny hoe n'io vady io no nahatonga ilay izy lasa nanota. Tafiditra tao amin'ny olona ny fahotana, ny toetra ratsy zany. Zany hoe Andriamanitra tena nanome ny toetra tsara ho anahy sy ho anao fa isika nandray tsy fidiny ny toetra ratsy. Nanomboka tamin'io tantarana Adama sy Eva dia Andriamanitra nampiseho ny fahatsarany toetrany. Ohatran'izao ilay izy mba hirécupérena anao ao anatin'ny erreur anao. Ao amin'ny Genesis toko 3 ndray andininy 2:20. Genesis 3:21. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Ity ten'Andriamanitra ity dia tena maneho mihitsy hoe ny sahirana indray Andriamanitra nitady moyen hirécupérena anao. Zany hoe izy zany nitady anao hoe alao reto miakanjo fa diso reto na ohatrohatr'izany ao anaty fahadisoanao zany ianao Andriamanitra mbola naneho ny fahatsarany toetrany ihany.
amen. Dia raha ny fisainana maha olombelona mety misy taona ianao misy olona mamadika anao tokoa. Andriamanitra novadian'ny olombelona fa mbola nanao ny toetra tsara izy. Dia ianao ve rehefa vadian'ny olona dia ohatrany ahoana ny toetra asehonao. Exemple anankiray izay fa misy taona zao olona mety ohatra hoe za zany zao raha manafatra amin'ny ora hoe aza atao ty zavatra ity dia atao le zavatra satria efa tena hoe aza atao dia tokony tsy nataony. Dia raha ny réaction amin'ny maha olombelona ka tsy manana an Jesosy izay kosa aloha dia le izy nge fantatra ihany hoe zao le tsy mety hoe lasa mety hiady, mety kizitina, mety tsy haiko izay mety endrika fisehoan'le izy fa tsy mety trotro zao le izy. Dia ny exemple anankiray koa hoe ahoana kay mety ho réaction anao raha ohatra satria miresaka toetritsika eto, toetra foana ihany le idiran'le izy zany. Mety ahoana no réaction anao raha ohatra hoe ny mpampiasa anao tsy manome ny karamanao amin'ny faran'ny volana ohatra zany. Dia ianao nefa fantatra hoe reto avy ny zavatra mila ataonao, mila mandoa facture ianao, mila mandoa écolage ianao, mila tsy haiko PTB. Dia ahoana no mety ho réaction anao? Andriamanitra tsy mba nanana an'izany hoe toetra ratsy zany. Tohizako amin'izay mantsy ilay hoe ny teny atao ambony tao hoe Andriamanitra tsy micomprendre ny olombelona. Andriamanitra tsy nanana ny toetra ratsy mihitsy, tsy nahay naneo an'izany satria ny zavatra rehetra ny foroniny dia tsara avokoa. Tsisy ratsy zany teo aminazy. Dia izay indrindra na tonga anazy tsy micomprendre hoe ahoana ny fonctionnement ny olombelona. Teto amin'izay vao hoe mila makety tany hijery ahoana zany toetra ny olombelona zany rehefa nisy an'le karaktera fandroany hoe toetra ratsy. Dia mahatonga saina be anala izy satria izay mihitsy le plany-mpamonjena ho antsika tsirairay avy. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3:9-10 fantatsika daholo ihany koa io fa hoe ohatrany ahoana ny tena vesatra ilay izy ao am-ponao. Manao an'izao hoe Jaona 3:16 fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Andriamanitra tena tia antsika tsirairay avy ary tsy misy hoe tsy zavatra azo comparena amin'izay fitiavan'Andriamanitra izay etỳ tany. Dia Jesosy reto tena tia antsika fa indraindray nefa tsika ohatrany tsy mahatsapa zany hoe misy Jesosy ve ny fiainana nefa ianao milaza fa Kristianina, nefany tsika milaza fa hoe za koa anatin'izany, nefa tsika milaza hoe paster, nefany matetika rehefa tratra ny fahavarim-barianana ianao dia manao an'Andriamanitra ohatrany tsy misy zany. Misy taona ianao zany manao zavatra eny dia variana amin'ilay izy dia tsy manisy Jesosy miaraka aminao fa efa nizaraiko teto nisy taona hoe indraindray klasifenao ny zavatra tianao hoentina ambavaka dia reto etiko ambavaka dia reto tsy tiako hoentina ambavaka. Dia rehefa tena variana tokoa dia any ianao zany any amin'ilay lalana anankiray any amin'ilay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay nga manontody ilazako an'ilay izy hoe mahitsy kokoa. Dia tady diova betsaka ny karazana kristianina. Misy ny kristianina manao échappatoire amin'ny fivavahana. Ohatran'izao ilay izy. Manao an'Andriamanitra ho plan B. Misy taona ianao rehefa mandalo zavatra, mandalo ataontsika hoe inona re? Ataoko ohatra hoe mandalo adi-tsaina ary zay. Rehefa mandalo adi-tsaina ianao ohatra dia mitady na misy olana eo amin'ny situation anao andavanandro dia mitady solution aingana ianao. Izay no namaika anao zany.
fa Andriamanitra nataonao plan B hoe andeha aloha za hivavaka alohan'ny zavatra rehetra. Dia avy eo nefa ianao midona amin'ny poteau ihany dia hiverina amin'ny Jesosy normalement ihany. Tsy alao ve to dia miverina meloha. Dia misy ny karazana kristianina ihany koa. Ohatran'ny hoe hafahafa be maheno an'ilay izy ato hoe misy karazana kristianina krismasy. Mampimela izy fa za koa mety nanoratra an'ilay izy. Ohatran'izao ilay hoe karazana kristianina krismasy. Rehefa krismasy ihany izy vao makany am-piangonana. Rehefa krismasy ihany izy vao mitady hoe andeha hivavaka. Misy koa karazana kristianina mpandevina. Ohatran'ny hafahafa daholo meno an'izany. Fa rehefa misy fahoriana, zay izy vao mahatsiaro hoe andeha hivavaka na andeha ohatra tsika ohatr'izao zao dia hoe zay vao hoe ndao hiaraka hivavaka e. Ndao hiaraka atao izay fotoana hionana amin'i Jesosy. Dia misy koa karazana kristianina mpamonjy sekoly. Toizako ilay izy ka. Ilay mpamonjy sekoly mety misy karazan'olona mijanona ho mpanatrika fotsiny. Mety misy karazan'olona ihany koa tsy mahaliana azy zany ilay hoe andeha hipratike an'izay zavatra voaraiko, andeha hipratike an'izay tenin'Andriamanitra. Be dia be ny tenin'Andriamanitra voaraintsika eto. Fa mba eritrereto hoe impiry nareo mipratike an'ilay izy vao miala eto, fa tsy hoe rapitso. Dia ao anatin'izany nefany milaza tsika fa hoe kristianina. Dia za manokana aloha fahala satria ataon'i Jesosy mandray an'izany teny zany dia mihaino an'izany. Dia hozy izy hoe Jesosy aty indray misy opportunité vaovao ahafahako manao pas, satria ilay izy ianao mila misafidy koa hoe hipratike an'ilay teny ve za sa hijanona mpiaino fotsiny ihany. Avy eo laza mamitaka ny tenanao. Misy koa karazana kristianina aranovo be trotro izao fotsiny. Anome ohatra kely dia sady témoignage koa ilay izy. Mety misy fotoana mahazo any rehetrarehetra ilay izy, fa za aloha ny resahako. Dia nisy fotoana izay mivady tsy manana, misy fotoana zany tsy mitovy ny hevitra. Zany moa misy amin'ny mampivady dia mety misy olona koa miaina an'izany. Dia io tsy voatery hitovy satria na ny fitezana ny ainana na ny éducation nananana ny ainana koa nandritran'izay. Dia misy fotoana ianao mifandona hoe fa ahoana an'izao, inona dia lehilahy moa miziriziry amin'ny heviny eny ihany izy hoe zao. Dia zay zany ilay hoe ohatrany hoe be mokondoha zany. Be mokondoha ohatrany hoe azavaiko mihitsy ilay izy iny moment kely na be mokondoha iny ohatrany hoe moment kely na gloire anao hoe zany fa lehilahy. Ohatrany hoe ohatr'izany ilay izy zany. Mety izay ny anazavako an'ilay izy fa mino fa azonareo ilay tiako tenenina lehilahy. Mety pahazo an'ny vehivavy ihany koa fa afaka avadika le rôle avy eo tsy le rôle hoe lahy lasa vavy fa mety mahazo an'ny vehivavy koa zany hoe be mokondoha. Dia nisy fotoana natoran'i Jesosy anahy ilay izy hoe jereo nge ny toetra anao ohatrany hoe mijery écran ohatr'izao dia za zany mijery ny tenako eo fa ohatrany hoe mijery film hoaiza ny zavatra ataoko hoaiza ny zavatra fihetsiko rehefa manoloana situation anankiray, hoaiza ny toe-poko, hoaiza ny attitudeko. Dia nivoakan'izany rehetrarehetra zany lasa ohatrany hoe misy fierté mipetrapetraka tsy ilaina zany any ianao tro. Teneniko hoe tsy ilaina ilay satria tena tsy ilaina, fa indraindray misy an'ilay izy ao aminao. Dia voakan'ilay izy lasa simba ny relation anao amin'ny Jesosy voalohany indrindra. Dia simba koa ny fifankatiavan'ny mpivady raha vao tsy mitandrina. Dia rehefa nasehon'i Jesosy ilay izy dia hitako exacta hoe zao kay zavatra tsy mety rehefa ataoko amin'ny vadiko. Dia mivavaka tao anatin'ilay izy. Jesosy fa maninona zany manao an'izany? Satria miresaka toetra foana ihany tsika eto dia pasteur Sandratra koa efa nanamafy azy tamin'ny voalohany. Dia rehefa nasehon'i Jesosy ilay izy dia aty anatinao aty efa fantatra hoe tsy mety ilay izy, fa ianao nefa mila miteny amin'ny vadinao hoe mifona tamin'ny toetra nataoko. Dia effectivement ilay izy nataoko. Dia
tiako be ny nanao an'ilay izy fa zao tsy mora be ny manao an'ilay izy fa rehefa tena mivavaka ianao a mora kely m'sexcuse amin'ny vadinao dia zao misy fotoana koa ianao mety hoe misy an'izany eo amin'ny fiainanao fa ny ivelany ianao mora kely aminao m'sexcuse fa ao an-tanàna hisy excuse ianao sa tsy hisy excuse indraindray zany a Andriamanitra nisy taona ny partageny tamin'ny sabotsy tamin'ny pasteur zao hoe indraindray Andriamanitra mampanao zavatra tsy tianao dia ilay izy tsy hoe tianao ilay zavatra hoe mifona fa nefany a ilay mifona efa toetra n'Andriamanitra nataony tao aminao fa nila navoakanao ilay izy dia nofa fotsiny ilay izy navoakanao dia ho aza ny fiadanana menao Jesosy ho aza ny fanasitrana nataonao Jesosy ho aiza ny fitiavana mbola menao anay tsirairay avy mbola menao anay mivady ohatrohatr'izany dia tiampahery an'ny lehilahy hoe indraindray mila manao an'izany fa zao mila manao an'izany fa mila manana an' Jesosy ianao zay vao afaka anao an'izany mila tsara fiombonana amin'i Jesosy ianao zay vao afaka manao an'izany dia za aloha tena tsoroko anareo fa za tatao anatiko a tena tsy alaiza hoe tsy alaiza satria nanao an'ilay hoe beloha toizako kely fotsiny ilay izy fa tsy hoe alaiza satria manao an'ilay beloha fantatra any zany hoe tsy tsara zany beloha zany fa nefa ziroziriko fotsiny ilay izy allo za hanao an'izao aloha satria zao mba eritreretiko hoe zao ie fa manofy Jesosy dia mamaika anazy a mila loha ianao eo amin'ny misy anao io toriteny sadidiko raha zomazy ianao voaingana zomanga fa niza zay mila loha ianao eo amin'ny tenanao ahafahan'Andriamanitra manovanao mety hoe zareto hovainy Jesosy a isan'andro ny ray koa fanampin'ilay izy dia ohatran'izao hoe rehefa mametraka ny mandrakizay anao ambonin'ny zavatra rehetra ianao a dia n'Andriamanitra foana no mamisy lalana manoloana anao hoe tia ny lalana-kizoranao mba hahafahanao tsy mijabaka satria mokondoha zany nisy taona moa ny teneniko tamin'ny namak'izay hoe mokondoha zany hoa nizaniza manana an'izany daholo fa ahoana ny amoahanao an'izany rehefa misy situation manoloana anao misy taona zany a azoko lazaina any hoe mokondoha ilaina amina situation ohatra rehefa misy tsirariny dia mila mijoro kosa ianao fa raha misy hitanao hoe ty fa tsy mety zany ny maha izy anao maha Kristianina anao dia mila milefa ianao hoe tsy ilaina ilay izy effectivement zany kely fotsiny ilaivanao an'ilay hoe be mokondoha fa raha ny tena marina mila ny Jesosy micontrôler ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao dia faly satria mbola afaka mizara ny tenin'Andriamanitra miaraka aminareo a dia tsy hoe hijanona mizara fotsiny fa tena mitiravy isan'andro za aloha niteneniko fa za tena mitiravy isan'andro satria plus ianao mitiravy dia plus hitanao hoe ty misy tsy mety ka dia allo ahintsana fa lazaintsika eto foana hoe ho avy Jesosy dia raha tena nanaitra be anahy koa tonga saina be tao anatin'ilay hoe misy fotoana reto a Andriamanitra tena tsy manisa zany izy satria fantany hoe rehefa manompo anazy amin'ny fonao manontolo ianao dia izay ihany ny jereny za tena tia manao asan'Andriamanitra dia za tena tia ohatra hoe raha misy ohatra hoe vondrona ohatr'izao zao dia ndao hiaraky tangorongorona eo dia ndao hifampizara ohatr'izany za tia manao an'ireny fa zao nefa ilay izy nisy taona manenjika an'ireny be dia be misy taona manao an'izao be dia be dia valaka ny vatanao dia rehefa reraka ianao anatin'ilay izy a dia indraindray ohatra ny tsisy fahendrena zany hoe hijanona ve sa anohy sa manahoana le tokony ho ataoko ao anatin'ilay izy effectivement ilay izy rehefa une fois ianao reraka physiquement no resahako eto dia indraindray ilay izy ohatrany hoe fandrika ray ahitany devolirika hoe ty misy moyen ray ahafahana migafy an'io olona io indraindray zany a
tsy conscient amin'izany tsika fa misy an'izany le izy satria indraindray ianao rehefa tsy manana fahendrena koa dia manaonao zavatra tsy ampiheverana zany dia misy fotoana ny rotoroto be misy valaka amin'izay avy eo dia izy hoe Jesosy fa ahoana moa zany ty zavatra ity dia izy tsy hoe nanameloka anao tao anatin'ilay izy fa mbola ataony tonga saina ary ianao hoe hoay zao ny fiainanao dia ampelantanako tsisy afaka maharombaka an'io dia mila mianatra zany ianao hoe sensible isan'andro hoe inona no paho ataoko isan'andro ahafahako manakaiky an' Jesosy dia ny tena teo hoe tsy manisy izy effectivement tsy hanisy izy hoe ianao impiry ny namonjy sekoly ianao impiry ny nanao asan'Andriamanitra ianao impiry ny toroteny tamin'ny olona fa nefa ianao impiry ny ray tamin'ny fonao dia Andriamanitra tena patient amintsika isan'andro ary tsy hanameloka anao izy fa tena maika izy ny hanovanao zao tena andro farany be dia be ny zavatra mitranga be dia be ny famantarana efa hita dia za tsy hitory aminareo hoe rehefa tonga amin'ny farandro dia ho very zay tsy mivavaka zao fa kosany misy Jesosy ao mila torintsika hoe izy no lalana sy fiainana tsy misy afaka makany aminy tsy misy afaka makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mila isan'andro sika manavao ny fanoloran-tenantsika dia raisy tena hoe zava-dehibe zany isan'andro satria vao mifoha ianao no maraina mety hivavaka ianao fa mety tsy hivavaka koa satria mety eo maika ianao hanao an'izay mahamaika ianao fa ataovy tsapanao foana hoe Andriamanitra mila mifanahy masinao isan'andro ho mpanolontsaina anahy ho mpitaridalana anahy hanome fahendrena anahy hiatrika ny journée-ako indray androantsika afaka miatrika ny journée-antsika indray afaka mihaino tenin'Andriamanitra afaka mandray tenin'Andriamanitra tsy haintsika indray izay afaka ho adiny ray avy eo fa raha misy fotoana kely ianao eny vao mivoaka ato dia mety hoe matsiaro kely hoe Jesosy inona no afaka ataonao miresaka amin'i Jesosy isan'andro amin'ny fotoana rehetra naiza ninona ataonao dia saotra n'Andriamanitra fa afaka nizaran'izay tenin'Andriamanitra izay dia tehaka mafy amin'i Jesosy dia omentsika ny pasteur zao ny tenin'Andriamanitra ny toyan'ny fotoana rehetra alleluia avy hatrany dia manasanao hitsangana to dia avadikisika vavaka zany teny apetraka Andriamanitra ny ambava-panompony vao maraina anatin'izao fanomboan'ny herinandro izao tian'Andriamanitra isika ho Kristianina fiainana amen fa tsy Kristianina fihetsika ivelona na fombafomba fotsiny amen sujet voalohany ataontsika angataka ho tompo ataovy atao anatiko mandrakariva ny etaeta tena iaina ny fiainanao raha tsy tonga etaeta mantsy le izy ny zavatra toriana zavatra asain'Andriamanitra toriana raha vao tsy tonga etaeta ao anatinao dia tsy afaka ho valian'Andriamanitra ao satria ny zavatra valian'Andriamanitra dia tonga avy aminao arak'izay fanirianao ataontsika hivavaka sa raha tontanao dia angatakitsika ray tsara indrindra aminaran'i Jesosy entina eto anatrehanao mba ho velona isa-minitra isa-tsekondra ny fandresen-dahatra ngetaeta aniry ny fiainanao izay fiainana tsara indrindra tena fiainana aoriana ty fotoana marainy ity satria manomboka herinandro vaovao indray zay dia mila mifanampianao amin'izay rehetra ho ataonay dia afaka ampiasa safidy sy fanapa-kevitra tena hiroboka ao amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen daontsika angataka araka le teny teo dia misy karazana ozy izy le kristianina voaraintsika izy teo misy karazany ao ny kristianina mametraka an'Andriamanitra ho lalakalery rehefa sendra ny sarotra nefa azonao andehanana amin'ny fotoana voalohany izy ary izay mihitsy le hoe God first na le hoe
aoka ho Andriamanitra ny voalohany. Aleloia. Fa tsy maninona koa raha sendra ataonao farany izy satria izy raha teo koa efa nyteny fa za ny farany. Fa ny mahasamihafa azy amin'le izy voalohany sy izy farany raha mametraka azy ho voalohany ianao dia tonga dia raisiny an-tanana ny zavatra rehetra. Raha mametraka azy ho farany ianao efa poto be dia be no ndona zay vao raisiny an-tanana ny fiainanao. Dikan'izay tsy mitovy ny lohan'ny olona mametraka ny an'Andriamanitra ho voalohany sy ny lohan'ny olona efa pempo mametraka an'Andriamanitra ho farany. Fa zao nefa raisiny foana ianao na pempo toy ninona ary io. Raha zay ianao tsy miandry ela be fa marary le pempo. Tonga dia apetrao Andriamanitra ianao ny voalohany. Misy teny teo tandremo sao dia Kristianina Krismasy. Rehefa akaiky fety ohatran'ny matahotra zany dia tonga mivavaka ihany. Na hvkl pasteur Kristianina rally. Rehefa rally de miracle vao mavitrika be. Tena oka ianao Kristianina Sekoly. Tsisy ninona fa mamono Sekoly hianatra. Misy ny Kristianina mpandevona any vao matahotra ohatran'io zany andray androany. Asitrika anatin'io tena liziny hoe zao anisan'ny tena manova mandeha mamangy any amin'ny fonja, mamanga marary any amin'ny hôpitaly mandevona manova reny. Satria ilay mitrehitra hoe tena fiainana mbola lavitra, lavia mbola epelle, ndao andevona dia ho hitanao fa ampatonga saina hoe raha misy ny fanombohana tsy maintsy isy ny farany. Aoka ihany koa izy tsy ho Krismasy, aoka tsy ho Kristianina specta mitazana fotsiny fa aoka ianao ho mpandray anjara. Aoka tsy ho Kristianina ara-nofo fa tena Kristianina afaka ny andeha araky ny fanahy. Ndao tsika hivavaka raha renao hoe mbola misy apahany eo amin'ny fiainanao, mbola ao anatin'ireo misy dika matoa Andriamanitra mamangy andro amin'ny maraina dia ndao apetrakantsika eo tongotry ny tompo le minaha Kristianina diso mba ahafahan'Andriamanitra manangana anao, mba hahatonga anao ho tena Kristianina tena izy. Tsy mamenatra zany. Tsy voatery hoe noho izy eo akaikinao fa anao manokana personnel hoe teo anatrehany Jesosy za tompo tena ohatrany rehefa tsy dia misy vola vao henoko ohatrany marisika hivavaka dia hoe teo amin'i Jesosy zay fa hanampy anao izy. Dia ho hitanao fa i zavatra iova manomboka tena angeta hitan'Andriamanitra foana ianao na inona misy na inona tsy misy, ninona feno ninona mety ho fahabangana mandalo. Asarato ny tanao dia miresaha manokana amin'Andriamanitra ianao. Raha tsara indrindra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta, entinay teo anatrehanao ny fitarafanay ny fiainanay mifanaraka amin'izay teny sy fanoharana napetraka ao teny ambava mpanomponao teo fa maro ny karazana endrika kristianina nanairanao anay mba tsy ho isan'ireo intsony zay ary raha misy Jesosy mety mbola miaina an'ireo mety tonga eto mifanatrehanao fa tsy mahavitriky ny ampiatra fa finaritra fotsiny satria ohatry mamafa vetivety le vesatra ao anatin'ny saina le teny fampanantenana nefa le tena vokatra miafina ao ambadiky le hoe mpiaino mpankatoa. Misy taona ihany koa Jesosy tena ohatrany hoe misy zavatra andrasana izany vao marisika izay ho eo aminao nefa tokony hahatsapy izay fa raha tafasaraka aminao tena tsy mahay manao na inona entina eto anatrehanao izay vesatra ara-pifandraisana maha-kristianina izay entiny tsiraray avy eo an-tongotra ao amin'ity marain'ity mba ho voatsabo ny aretina, mba ho arenina izay tsy mety ho atsangany indray izay efa ninjera sy lava, ho amboarina ho vaovao izay mety ho potika sy rava satria ho fotoam-pananganana avy aminao indray fotoana maraina ahatonga anay ho tena kristianina maneho ny maha-kristy anao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika angataka mba ahita fiadanam-po sy fifaliantsika aneo zany fiainan'Andriamanitra zany. Amen. Tena tokony hoe hisokatra avy ao anatinao mihitsy hoe wow, na amela heloko Jesosy. Za koa zany mba tena te amela heloko ohatran'izany nataon'i Jesosy rehefa tonga ohatr'izay amin'izay le déclic ao anatinao tena misy fanantenana be ary hijoro Andriamanitra amaly anao. Mehery anao izy atonga anao atanjaka ny fanapa-kevitra, hideside anao andray an'izay
karazana lalam-piainana zay nasehoan Jesosy zay, fa raha Jesosy mamela heloka zasy ianao ihany koa tokony karazan'olona mavitrika mamela heloka. Afaka hivavaka mba hisy occasion ahafahanao mamela heloka eo amin'ny fiainanao. Tsy mila vavaka zany. Tena vao mifo ianao to debe ny olona ho ajoro nyty fiainany ty hisedra ny fonao atonga anao tena aneo an Jesosy. Ndao tsika hivavaka mba ho ao anatsika ny faniriana lalina ahisitraka ny fiadanam-po sy ny fahasambarana ao ambadiky ny fampiarana ny toetran'Andriamanitra. Sanatsy hivavaka izay. Raha tsara indrindra aminaran'i Jesosy apetraka eo am-pelantananao ho masaka ao anatinay Tompo ny fandresen-dahatra, hisitraka ny fiadanam-po, ny fifaliana ao ambadiky ny fanaovana ny teninao, fanaovana ny sitraponao sy ny fijoroana araka ny toetranao. Misaotra raha eo mankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Mazotoerana vetivety avy hatranintsika dia hanao fanatitra ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ataon'i Jesosy tsy tapaka eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Mino aho fa mandondona am-pontsika indray ny Tompo andro amin'ny maraina, manaitra indrindra fa ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita dia ny fijoroantsika tena hoe fiainana fa tsy fombafomba na fihetsiketsehana, fa ny fanarahantsika an' Jesosy dia tokony tarafina eo amin'ny fiaina tokantrano misy atsika. Ary zay ny ilana famakiana Baiboly, satria anatin'ny Baiboly tsika mahita le modely tsara, fa ny modelyntsika Kristianina ne Kristy. Amen. Dia zay mahatonga hoe iza Kristy ho anao dia fantaro izay voalazan'ny Baiboly fa Kristy mpandefitra, be fitiavana, tsy be tatasika, mangina, tsy manamary-tena ary tsy mandiso ny hafa, fa afaka midina manampaharetana mba raha-piovany izay miaraka aminy. Misy kristianina ve manatrika eto izy hitehaka mafy tsara ho an' Jesosy? Jesosy tsy nampanantena fa afinaritra ny fiarahana aminy, fa Jesosy kosa nampanantena fa tsy hiala aminao izy ary tsy hamelanao irery. Ninninona mety ho endrika tsy mahafinaritra tsy maintsy ho lalovanao, satria misy mifanoherana, ary mifanoherana dia mety amin'ny zavatra hita masonao eo anoloanao fa mety ho ao an-tranonao ihany koa. Manoloana an'izay tsy maintsy ny réaction an' Jesosy no asehoanao mba ho fandresen'i Jesosy no voarainao. Amen. Dia mila tonga saina tsara fotsiny hoe ohatran'ny ahoana moa nataon'i Jesosy rehefa sendra ohatr'izao, tonga dia mamaly botana ve izy? Fa raha tsy namaly botana Jesosy dia tsika senao koa mila mianatra tsy manao valy braingina. To bringina, braingina, braingina. Jereo fa rehefa mamaly Jesosy dia mamaly amin'ny fahalemem-panahy foana, mamaly mazava tsara izy ary izay fanontaniana apetraky ny olona dia omeny mazava ny valiny. Misy fotoana koa izy rehefa fanontaniana dia mangina, satria fantany hoe tsy misy raison tokony hamaliana an'ilay olona ao amin'ilay faratsiam-panahy, fa aleony mangina mba hijano eo ilay adefitra. Fa tsy midika hoe resy izy. Profa hitsangana amin'ny maty izy ho an'ilay olona izay miadevitra aminy. Zany hoe misy zavatra be dehibe zany ao tena mila hovaintsika. Ary izay fiovana zany efa atoron'Andriamanitra ao amin'ny teny le taridalana maha-kristianina. Ianao zany tsy hoe kristianina navela fotsiny, fa kristianina afaka miverinao amin'ny Baiboly dia mijery hoe inona daholo nataon'i Jesosy dia manahaka an'izay. Tadio tsara fa zavatra anankiroa, Jesosy ao anatinao sy Jesosy tafinao. Zay ny tena anisan'ny zavatra ngeza be objectif an'Andriamanitra. Fa rehefa ao anatinao Jesosy ary rehefa tafinao Jesosy dia tena misy fiovana azo sapaitanana eo amin'ny fiainanao. Tokony tsy ho rentsony hoe kizitinzitina, mifampikitakita, nitabataba be ao an-tokantrano, tsy tokony misy feo miakatra zany ao. Tokony ho feo malefaka daholo ny fampiresahan'ny be sy ny maro, na dia fahatsoana miverimberimberina azy. Allô, na fahatsoana miverimberina azy dia tian'i Jesosy ianao anapaharetana, satria ianao ihany koa rehefa sendra manao fahatsoana miverimberina dia manampaharetana ny Tompo mahitanao
tahaka ny efa any amin'le toeram-piovana, any amin'le nao efa le miova iny no efa hitan'i Jesosy. Anisany anampy antsika anatin'ity fahafanamiana amin'ny maha-kristiana antsika ity dia mahita anao any amin'izay efa ahitan'Andriamanitra anao. Fa Jesosy mahita anao efa tena manahaka azy tanteraka. Tatsika ne anao sary an-tsaina hoe mamangy anao ny anao any amin'ny farany. Tsy philosophie bac 2024 zany fa no exercice tsika hoe amangy anao raha riva ao an-tranonao ony enao alohany no ampiakarin'i Jesosy zany enao efa le miova be iny zany. Dia inona no mety ho tenenin'izay olona izay aminao dia ahoana no mety ho andraisanao ny zavatra ho tenenina. Zavatra mety ho teneninao amin'izany satria ianao ihany dia zao teneniny korazy fa tena miova ihany tsika. Tsy haiko razonareo hoe zavatra resako zavy tsy hapozinao mihitsy fitanao le toetra le ohatrany tsy nahafaka antsika 4 taona iny tena fotoana fohy taorian'le sekoly iny niova ny zavatra rehetra. Enao iny hiova ihany eny enao io fa mila atosika fotsiny le fotoana. Amen. Aza vela ho ela ny fanapa-kevitra. Ahoana moa ny ampiova raha tsy fantatra? Ahoana moa ny hiovana raha tsy fantatra ny zavatra tokony hovaina? Fantaro hoe izy ianao. Fantaro le tsy mety tokony hovaina. Fantaro le mety tokony tohizina. Amen. Dia rehefa mandeha le teny dia raiso. Mandeha zao le teny mampafantatra hoe aoka isika amela ny hafa tahaka namelan'ny tompo dia lasa ianao mandanja ny ao anatin'ny fonao hoe za ve mamela. Ao tsara ve mifamelan-keloka ako. Rehefa migadona le zavatra manahirana tonga dia mamela avy sa miandro fotoana vao mamela. Sa tena efa resena lahatra be mihitsy zay vao mamela. Tena efa hifonana be mihitsy zay vao mamela kely. Dia mila miandra antsika to dia mamela melohan'ny hifonana. Azareo amin'izay misy dingana azontsika androsoana. Aiza ho aiza ny toeran'ny fifalian'Andriamanitra ao anatinao. Efa faly ve ianao vao maraina? Sa isan-kariva rehefa alohan'ny matory ihany vao renao hoe zay afa faly. Aiza ho aiza ny fiadanam-po zany rehetra zany mila rahantsika akaiky. Ary rehefa mandinika ny tenitsika dia avy eo ny teny mahatonga antsika andinika ny tenantsika. Tsy ny olona no andrasana andinika anao hoe mba tenanao ina hoe tsy mety. Fa aleo enao manokana fotoana dia miresaha amin'ny tompo Jesosy tao amin'ity position ity misy ana fa te handroso tao amin'ity toerana ity tena isa maraina zarara 2 minitra ny vavaka vitako mba te havita atsasakadiny Alleluia. Na mety ihany koa te havita adiny 2 dia raha manao adiny 2 dia mila mifoha aloha zany fa tsy tafamonjy sekoly mboarina tsara ny fotoana sy ny programa. Na ihany koa mety hoe tsy haiko inona ny mety etaita sy fanirinana anatinao avy amin'ny fahamarinana renao. Be dia be le teny teo Kristianina mametraka an'Andriamanitra ho plan be. Menara mametraka an'Andriamanitra tonga dia voalohany. Vao tsy manomboka akory tonga dia resao amin'Andriamanitra ny programa. Anao tena kaikinao mianatra mametraka hoe vao anao programa dia resao amin'ny tompo le programa hoe na ho atao izy na tsy ho atao hoe. Hitanareo aleo ary nametraka an'le programa dia tsy natao. Toy izay manao programa nefa tsy niresahana tamin'Andriamanitra. Aza manao kristianina krismasy miandry fety na miandry événement fa tovy kristianina mahatsapy isan'andro ianao fa eo Jesosy ary ao anatinao izy. Amen. Be dia be izy teo hoe mino fa misy fahatongavan-tsaina dia misy fifohazam-panahy anatsika. Mila mifoha fanahintsika mba tsy hisy ireo karazana kristianina ny tany sain'ireo tsika fa isan'ny kristianina tena manana ny fanahy, feno ny fanahy dia mandeha araka ny fanahy. Ny tena marina tsisy korotana ao an-trano raha mandeha amin'ny fanahy daholo ny olona rehetra. Ary apiako na anankiray fotsiny ary mandeha amin'ny fanahy koa dia milamina. Mara za fa matoa tsy lamina io tsisy manaiky zany io karaha tsinona za foana no enao foana no asena manao an'le izy. Za foana ve asena manao premier pas? Oui. Za foana ve asena mandefitra? Yes, eny tompoko. Na dia marina aza maika fa diso moa. Enao mihitsy ny tian'Andriamanitra aneo ny toetrany sy ny fiainany. Zareo
ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo tena misy zavatra ozy izy tena tsy azon'Andriamanitra momba ny olona raha tsy nidina mihitsy izy tonga olona. Andriamanitra tsy nidongo teo am'seza fiandriana miakara ty dia azavaiko azavao amiko tsy azoko tsy niandry anao hiakatra izy satria fatako fa tsy ho tafakatra ianao fa tsy maintsy izy aloha ny midina dia hitany amin'izay hoe hay kay mafy be zany mitady klinika zany hay mafy be ke zany hoe voateraka dia ilika mafy be zany hoe dada sy niendreriny teo taminao teraka dia ondro sy omby ary biby be deabe ny manatrika voalohany eo fa tsy olona mafy be zany hoe mbola voafiry taona tonga dia entina mitsoaka tsy tena fantatry Jesosy zany fantatry Jesosy zany hoe maty dady zany rehefa niala nasorona teo aminy Josefa fantatry Jesosy zany hoe maty rahalahy zany na maty cousin rehefa maty ihany koa Jaona mpanao batisa misy zavatra be deabe lasa niaina ny fantany zany hoe noana zany sotra Jesosy tanao amin'izay raha misy mifaran'izay akaiky afaka hanampy ianao dia Jesosy manomboka andro maraina aza misalasala amin'ny fanantonanao azy tsika tsy mainka amin'ny asa fa tsika maika mba ho tanteraka ao anatinao le fiainana maha kristianina rehefa miteny zao baiboly hoe ny vava malefaka matapataolana dia aza mametraka lesona hafa hoe tsy maintsy tabatabaina vao mety io baiboly ary miteny fa vava malefaka iverina eo foana ianao ary dia ho averina eo foana ianao ary dia tsy hiala eo ianao raha tsy mitélivrer an'izay fa le mepanazy zay vao mivoaka le situation aka izy ohatrany tsy maintsy nidritrinina kely vo baiboly miteny fa vava malefaka ao ambadiky indrikiny iny verina indray sady mbola angatahana amela heloka sy famela azavay koa ohatra hoe mibediny zanakao zao ianao tsy nitabatabanao no manova azy fa vava malefaka dia ianao indray no mifona aminy dia ohatrany mahampomera eto le atao amin'i Jesosy ianao tsy nanao ninninina indray no lasa mifona eto zay misy mieritreritra mihitsy ny zavy sekoly anarana takizay aza tato fanamasina nitarika anao azy satria zay mihitsy le tsy mahazatra anao nefa tian'Andriamanitra mba ho andramanao tsy hoe rehefa hifonana sy andolia ianao vao mamela fa ianao tsy nanao fahatsoana indray no asena mangataka famelana sy mamitrapiavanana satria ianao tsara fanahy foana ary ianao tia fihavanana raha misy zavatra mampisaraka azo ravana dia ianao voalohany indrindra raha vao zany zavatra mampisaraka zany alleloia mahita fa misy kristianina mijoro tsara manomboka andro maraina amakivaky ny herinandro sy famaranana ny taona ho tena kristianina maneho an Kristy tena kekinao ny zavatra atao manomboka androany hoe dia zay nataon'i Jesosy hoe mizara fahatsaram-panahy hoe tsara toetra foana hoe tsy mitsaratsara hoe tsy misaina ratsy hoe tsy manitsaka ny efa lavo hoe manangana an'izay resy hoe misaina fananganana ny hafa hoe tsara saina foana hoe tia mizara tia manome maniry zavatra tsara ny hafa be fitiavana tsy mitabataba mahay mandefitra maharitra ny amin'ny hafa dia tsofirano izy zany mihitsy ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy teo tsika hitsangana kasitraka ny tompony amin'ny fotoana andro misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy terenao ny fiainana tena hiaina le tena maha-kristianina tena izy ary misaotra betsaka fa misokatra ao anay famindram-ponao vaovao satria misy fotoana izay mametraka ny tenanay ho kristianina hiakatra sy anjavona nefa ny attitude sy ny comportement nay eo anatrehanao dia amita teny zay ndro maraina misaotra betsaka satria fotoam-piverenana ary fotoam-panorenana indray ilay tena fiainana atao anatinay dia fiainanao zavatra angatahana hoe Jesosy manomboka androandray satria hanomboka herinandro vaovao eny amarana ny taona mihitsy mba ahay andiny teny zay ary ahay ifetena ampiasa ny fanapa-kevitra ao anatinay tena hirefleteanao na tena hitaratra anao ary tsy hoe ny olona nivelany no ahita fa niovy zay fa metomboka amin'ny ao an-trano amin'izay rehetra miray trano aminay na mety vady aman-janaka ho an'izay manatokantrano mety ho ray aman-dreny ho an'izay mbola mitoetra amin'ny ray aman-dreny mety mpifanolo-bodirindrina ho an'izay mitondra tena sy mety mipetraka irery
na mety anko reo olona zay mampiatrano ho an'izay mety miaina izany tsisy excuse andro amaraina fa samy manana tokantrano hodiny zay enina dia zay mety ho tsy manana azy dia misy olona mifamaofao aminy tokony hanehoana le fisinao atao anatinay mila miovy zay Jesosy arany anatinay zay janetaeta sy faniriana zany mino zay fa fotoanandro amin'ny maraina dia omeno indray zany hery zany ahafahany tsiraray avy mijoro ho tena mpanaradianao manana anao sy manahaka anao ka zay ataonao sy zay nataonao dia zany no ataonay araka ny teninao hoe ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona afa-tsy zay hitany ataony ray ary izay Kristianina keo dia tsy mahazo manao na inona na inona afa-tsy zay hitanay nataonao Kristy tsaroviny tsiraray avy indray hiatrika ny sorone ao ny zavatra mila vahana ny vola mila aloha ny taratasy mila karakaraina ny asa mila atao ny angatahany Jesosy dia tsaroviny tsiraray avy natan'izao herinandro zao dia aseho indray mivoninahitra ao aoka ny fombanao azo sapaitanana ho akaiky ny tsiraray avy ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao ary iseho ny fahatsaranao Andriamanitra ny fahagagana ianao mpanokatra lalana ianao aneo anao zay ary zavatra angatahany dia mba aseho tompo ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta izaniza manatrika eto ka mety mavesatra mety manaintainy na marary ataovy misokatra ny ao anatiny ahatsapa sy ahafantatra fa mila maneho anao izy tompo mila maneho ny fiainanao mila misafidy ny fiainanao izy dia misokatra fotsiny ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsofina rano ianao manomboka amin'ity marain'ity ho tena Kristianina manahaka ny Kristy amin'ny anaran'i Jesosy ary ho tena Kristianina maneho an Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tononona fa ho mora aminao ny maneho ny fiainan'Andriamanitra efa ao anatinao aorianan'izao fotoana ny teny sy ny vavaka anatin'izao fiandohan'ny herinandro zao mandehana fa hisokatra ny lalana ho tain'Andriamanitra anatin'ity herinandro ity zay rehetra ho ataonao dia mety amin'ny anaran'i Jesosy tsodrano fiadanana fahasalamana ery sy tanjaka eo amin'ny fiainanao mandehana fa ho eo ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen annonce arkivety momba ny krismasy mahagaga azadino amin'ny sabotsy zao 23 décembre tsy ery amin'ny trampokin'olona isika fa exceptionnellement sady misy fiaraha-misakafo misy billet dia eny amin'ny espace oasis Ambohimanambola 60 000 ariary ny olon-dehibe ary 50 000 ariary ny ankizy kely ny réservation sy ny fakafafana avy hatrany dia vidiny tapakila dia amin'ny pasteur Vololona dia tain'Andriamanitra daholo fa ndray mandeha anatin'ny taona tsika manao an'io dia ny tompo ahitanao sy apahita fitianao amin'ny anaran'i Jesosy amen fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao